andehana amin'izao herinao izao ka tanterao ny fanompoanao. 20 Desambra 480 20 Desambra 3 sivy amin'ny sivifolo taona anokatroka androany ny fikambanana tigy eto Madagasikara. Fifaliana ao anay ao anatin'ny komity fahazato taona no manolotra anareo ireo fandaharana rehetra hoe tsika mankalaza an'Andriamanitra amin'izany fahazato taona ny tigy eto Madagasikara izany. Nanomboka sika ny 7 Janoary 2024. Eo amin'ireo faritany 30 tigy misy dia ankalaza izany amin'io andro ihany koa hatramin'ny faritany any Frantsa. Aorianan'ny fanokafana dia isy ny colloque international izay atao any Paris mikasika ny fahazatoana ny tigy. Aorianan'izay dia isaky ny faritany ireo hetsika mipaka any amin'ny fiarahamonina anamarihana indrindra ny herinandron'ny tigy eto Madagasikara. Rehefa izany dia hiatrika ny lasy jobily lehibetsika voalohan'ny volana Aogositra hatramin'ny 15 volana Aogositra any amin'ny fihaonana Ranovelona distrikta Ankazobea no natanterantsika izany. Aorianan'ny lasy dia fifaliana ao antsika ny tokana ny tsangam-bato hita maso ho an'ny fahazatoana. Dia ny tsangam-bato sy ny toerana norenana ny folom-be-pikambanana hoentintsika miatrika ny zato-taona manaraka indray. Aorianan'izay ny 20 Desambra 2024 dia feno zato-taona katroka ary eo no manamary antsika ny famaranana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fahazatoana ny fikambanantsika. Apetrakantsika eo am-pelantanan'ny tompo izany fandaharana rehetra izany.